mety atao vovonana ny fotoana ny vaovao pejy ny kolotsaina nadritra ny fanamariana ny andro ny mpanorona ny skotisma na i Baden Powell ny farany herinandro teo dia noararotiny ity leto Madagasikara faritany Frantsa ny nanokafany tamin'ny fomba ofisialy ny taom-panabeazana 2022 amin'izao taom-piasana voalohany izao any amin'ny faritany kendrena amin'izany ny anamafisana trany ny ahavavolombelon'ny Kristiny Skoto ny aolo-pirenena vanina sy andry ny fianakaviana azy araky ny fikendren'ny skotisma sy ny fomba fiasany fivondrona efatra no andray anjara tamin'ny fanokafana ny taom-piasana 2023 any amin'ny faritany ahitana ny FLM Paris fivondronana Vatolampy ny FJKM Montrouge fivondronana Renala ary ireo fivondronana andalam-pijoroana roa FJKM Wagner sy ny FJKM Peniel anokatra fiarah-miasa amin'ny fikambanana RFT na réseau fivoarana développement ny tileto Madagasikara faritany Frantsa mikasika ny lalao tranom-bitsika iraisana amin'ireo malagasy monina sy mipetraka ny Frantsa ho avy ireo fampahafantarana ny lalao amin'ny antsipriany ary mikarakara izany ny ireo ekipa rehetra mandrapatonga izay nefa dia manome fotoana ireo mpiandraikitra eto Madagasikara any Frantsa amin'ny fifanana ny sabotsy fahafiton'ny volana Martsa 2022